Zay le izy. De zay mba fivavahan'ny lisany. Zay mba Andriamanitry lisany, zavatra afaka atao anaty boaty de fa expediena any Australie de vita. Zavatra prévisible, zavatra vakina fotsiny, zavatra mampimebe, ohatran'izay le izy. Lazahoako ny finoanao de lazaiko anao ny firenena misy anao. Fatainao io zany miteny hoe Jesosy ny finoako, n'Andriamanitro ny tokoiko, ny tompoko. De hozy ahako hoe tandrefana ianareo tompoko, fa tsy gasy, tsy afrikanina ary tsy tatsinanana, fa tandrefana. Ny tandrefana no napiditra an'izany tao anatin'ny lohanareo tao. Jesosy ny resahako eto fa tsy le naharan'ny lanitra sy ny tany indray afa indray. Raha mba nino anino moa nareo tao anaty baiboliko na ninona fa tsy mahay maka tary indray nareo no navadikareo le resaka de zay no lazaiko hoe. Raha Jesosy ny Andriamanitra reo, de tandrefana ianareo ary mbola vao zanaka ara-tsaina. Zay mahatandrefana azy, mbola vao zanaka ara-tsaina. Mazava ho azy ny fivavahana sy ny fiangonana na anjanahana tany sy anjanahana olona ary anjanahana saina. Ankoatran'ny finoana de ny politika sy ny basy, ny ramandrika no anjanahana ny saina ary anjanahana ny tany ary anjanahana ny olona. De matoa ianao hatramin'izao mbola Jesosy no Andriamanitrao raha malagasy, ka mbola feno ny fiangonana isaky ny sabotsy lahady rehetrarehetra kristianina iringirana, de tsy tafiala taminao le fanjanahan-tsaina. De rehefa ny lalam-panorenananao sy ny tena système judiciaire-nao sy ny rehetrarehetra mbola nilovainao tamin'ny mpanjanakanao daholo, fa nga ianao nahaforona anaray ary. De gaga ianao avy eo, nampianary ny mpanjanatany tena fianarana kely tary de universitaire daholo, de nefa inona ny vitany, inona ny vokany? Firy izay universitaire, président, premier ministre, ministre nandalo teto amin'ity firenena ity, tokony asiana listra, tokony asiana base de données an'ireny olona ireny. Ahafahana mitsara azy amin'izao 4 taona nahazahoana ny fahaleovany, 9 taona tsy nahazahoana ny fahaleovantena marina izao. Fa fahaleovantena saritsary ny mpanao politika, tandrefana miaraka amin'ray tsikombakomba amin'ny mpanao politika eto an-toerana, ka zay le kozika. Mpamadika ianao zoko be député, mpamadika ny cause côtière ianao ary mpamadika ny cause black ianao matoa, mitrahira miara-miasa amin'ny olona mpanavakavaka sy rasista dokatokafanao lazainao fa misy izy amin'izao 2026 zao. De hoy zay hoe aleo mba hiteny kely ity fitsakelanao aloha androany ohatry ny tsary. Tsary poinsa zany zavatra lazainao zany, monsieur le député. Ianao mety milay ihany, ianao mety, de eo amin'izay le izy hoe olona ohatry ny ahoana ny olona milay ary, satria zay le fanontaniana mipetraka anke. Olona ohatran'ny ahoana ny olona milay, firenena ohatran'ny ahoana ny firenena milay. Olona ohatran'ny ahoana ny tokony hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny firenena anankiray, sy feny firenena anankiray ary moka lalàna ho an'ny firenena anankiray. De zay mihitsy le zavatra dinihantsika sy dinihantsika ao anaty Coran resaka valeur d'un homme, valeur d'une personne. Quelle est la valeur d'une personne? Ny Coran sy ny baiboly. Zay fotsiny ny développen'ny Coran sy ny baiboly. Ary tadidio tsara,
fa miady amin'ny olombelona sy manameloka ny olombelona fotsiny ny ataon'ireo boky ireo avy amin'ny Zanahary tompon'ny lanitra sy ny tany, fanamelohana ny olombelona fotsiny ny Coran sy ny Baiboly avy any amin'ny Zanahary ny lanitra sy ny tany, fa so mieritreritra hoe Zanahary ny lanitra sy ny tany ireny andeha ho isolelaka aminao Ianao izay olombelona kely maloto kely ery amin'ny sistosy kely mihinan-kanina mortel kely ery. Any nge le orgueil be an'ny olombelona amin'izao. Sy hatramin'izay. Ka raha mbola ohatr'ireny ny fivavahanao Andriamatofo loha, mpanavakavaka. Raha mbola ohatr'ireny ny fivavahanao député, mpamadika ny cause côtière sy ny cause vraie, zavatra. Dia fa raha malala le finoanao. Ho inona le finoanao? Ny raha malala. Dia raha malala amin'izay ny valeranao. Mavesatra ve ianao? Maivana ve ianao? Eo amin'ny fandanjahana lehibe an'ny Zanahary ny lanitra sy ny tany. Ianao ngamba ny tenanao matoa ianao ny ara-niasa ny ray tamin'iny zoky efa nilavinao iny. Politika izany, tsisy olana ange izany. Fa ny olana fotsiny hoe le tombotsoanao lasa mifanohatra tanteraka amin'ilay tombotsoam-pirenena raha mbola iny razoky iny indray no lazainao fa Messi. Ka olona milay be sy olona mahay be izay keko mety mahay kely noho le razoky zanjy-kely mipaty eo izy. Fa aleonay zanjy-kely ihany raha ohatra ka samy hanao ratsy hanao an'izany ihany ka. Zanjy-kely tsy rasista. Zay fotsiny tadidio zay. Satria zanjy-kely jerevy koa ny finoan'ny zandry-kely. Dia efa fantatrareo koa efa maninona izy ny tsy rasista. Fa lazao ahako ny finoanao dia lazako anao hoe izy ianao dia lazako anao hoe aiza ianao ary tahaky ny ahoana ny lanjanao. Ohatran'izay rehefa andeha an'ilay izy Andriamatoa député, mpamadika ny cause côtière, dia misolelaka amin'ny olona rasista sy ratsy fanahy. En fait, iny razoky iny efa tsy tokony tafatsangana intsony raha tsy ianao. Ianao indray monsieur le député, mahay mazy ohatran'ny Jésus Kristy, ilay Messi, Almasia, Ibn Mariam, zanaky Maria, Isa Ibn Mariam, Jesous, zanaky Maria, Almasi, ilay Messi. Ka manangana maty. Dia olona efa taraiky ohatran'ireny, efa mibotin'Andriamanitra ohatran'ireny, ohatran'ilay raika lato ety koa nge vao boty tsaratsara koa ty. Manao an'Andriamanitra tsy misy tenisany. Dia efa voaboty président rasista, tellement rasista sana dia mibotin'ny Malagasy sy mibotin'Andriamanitra tery dia fo azy ny mpanao mazy indray ankehitriny amin'ny resaka fitiavana politika dia lazaina fa fitiavan-tanindrazana moa izany dia hoy izany hoe tonga izay silamo, tonga izay muslimina vrai, izay mifototra amin'ny Coran irery ihany dia lazaina fa coraniste. Nefa izay no tena atao hoe musulman en fait. Tonga izay tonga dia foutre le bordel, tonga dia anakihana mazava be direct be ohatr'izany ataona izany. Olana ara-pinoana tompoko izany, olana ara-toetsaina, olana ara-filozofika sy ideolojika. Toetsaina, finoana. Lazao any toetsainao dia lazaiko anao, finoanao lazao anahy, finoanao dia lazako anao ny toetsainao. Fa raha mbola le finoana tsy le izy le finoanao dia normal be ohatr'izany foana le toetsainao. Ohatr'izany lazao ianao député blabla mandritry ny taona ianao moaoaoa isan'andro. Fa tsisy dikan'izany fa famonoan'olona izany ataonao izany. Raha miaro an'ilay rangahy ianao, le razoky filoham-pirenena, mpanavakavaka rasista.